Am kafanina hatrandray tompolasy tompogavy no tsy dia nitokantranonao amin'izao alahady faharoapolo ny volana novambra izao amin'ny alalan'ny fandaharana mahery atolotra antsika isatokantrano ny arahaba ary asaina ampanazantsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Baolina kitra vetrany no entintsika manomboka ny fotoana amin'ny tiariva ity ny farana androany tany amin'ny Kanjarabe Mananjara tany Mahajanga ny fiodinana voalohany amin'ny poule des As fiodinana tompondakan'ny Madagasikara izany na ny THB Champions League ny vokatra vetrany no menanao anatin'ny fanadihadiana ity fa dia nitarika vonjomaika aloha izany ny tanany larina voalohany taorian'ireo andro telo nanaovana ny faninanana ny Knapsa Sport avy any Itasy. Niverina antarika indray ny ekipan'ny Knapsa Sport Itasy taorian'ny fiafaran'ny lalao mandrosin'ny dingana famarana ny fiadinan'ny tompondaka nasionaly taranja baolina kitra natao tany Mahajanga androany tolakandro. Nahazo isa enina match izy ireo rehefa nandesiny ekipan'ny Somme Fossa Junior FC Boeny tamin'ny sarainy ohatra nandritra ny andro fahatelo faran'ny poule des As mandroso. Baolina tokana tafiditry Lucien teo minitra fa 9-20. Voniditra tokoa ny match ny fizara-potoana faharoa dia napiditra ny baolina tokana amin'ny batahan'ny fandesena ho an'ny ekipan'ny Tilo alaran'ny Knapsa Sport ity. Tetsakilan'izay dia lesika ho an'ny Somme Fossa Junior FC ny ratra matetika nahazo ireo mpilalao aminy. Ny aloha izay kosa dia voatazon'ny ekipan'ny FC Zanakala Mahatsatra ambony ady sahala ohatrany ekipan'ny LGK plus Analamanga. Nivarina eo amin'ny larana faharoa araka izany ny ekipa tompondakana Analamanga satria manana isa 5 rehefa nahazo fandresena raisina nanao ady sahala indroa. Tombony ho an'ny LGK amin'ny fiatreana ny lalao miverina tao an'ny Fianaratsoa ny 4 ka hatramin'ny 9 Desambra ho avy izao ny tsombola ny babeny faharesena tao anatin'ny lalao telo nataony. Ny ady hatramin'ny farany lalao tokony hisy ihany anefa ny baolina tafiditra ho an'ny Rotota saingy nanafangaro ny fahamaizana sy ny fikoropahana ireo lohalaharana. Mitana ny larana fahatelo kosa ny ekipan'ny Somme Fossa Junior FC Boeny mialohan'ny ekipan'ny Zanakala FC Mahatsatra ambony izay mitazona ny larana fahaefatra farany. Mbola tsy misy ekipa afaka mitompo teny fatratra ny ho tompondaka mialohan'ny fotoana araka izany amin'ity fifaninanana nasionaly ity satria isa vitsomonja no manasaraka ny rehetra. Andrasana fatratra noho izany io lalao miverina atao any Fianaratsoa io ahafantarana izay ho tompondaka amin'ity taopy lalaovana 12 sy 2 arivo ity.